Fiapangana iverinay fa fiapangana tsy mitombona, fiapangana mitefitefena satria raha fiarovana amin'ny tanindrazana no ahatonga an'izany fiapangana sy midirana tonga zany dia iverinay fa izy dia mahery fo fa ny nanao ny fanapahan-kevitra sy ny mpanetsika kosa dia iverinay fa tena tsy baraka ho azy satria fotoana ny voamalomalo no lany ny lazaina fa lalàna ny fampiavana firenena anefa androany dia zavatra mifandritra amin'izany no miseho ary dia ny fihetsika ataon'ny fitomana ankehitriny aza dia fihetsika tsy mampisy fitonena fa mampirehitra fo azy ary koa fihetsika mamorona mampiady mihitsy fa tsy misy fieritreretana an'izany hoe tombontsombon'ny firenena dia ny fitonena ny filamenana ny fisainana ny hoe fahalahina fa very tanteraka ny sotoavana malagasy amin'ilay fankatiavana sy ny fihavanana indrindraindrindra satria nihetsika rehetra natao tamin'io namana ministre Andriamananoro Augustin sady vice-président Mapara tamin'io dia mitory ny fankahalana tanteraka ary dia mitory ny tsy fitiavana ny filaminana ho an'ny tany sy ny fanjakana ary ho amin'ny malagasy koa eto zahay efa manambara fa meloinay ny fisamborana tsy ara-drana ny fanagadrana tsy ara-dalàna za dia mahasamy teny fa tsy ara-dalàna ny nanamborana ny ministre Dawolo Andriamanitra